Ny sabotsy fitozona lasa teo no fotoana ny safidiny ny fikambana Zamia na zanaky ampelezany Ilaka Est izay mipetraka eto Tomasina nantanterana ny lanonana fifampiarabana noho ny faratrarana ny taona 2024 na fagnotsafa 2024 etsika izay natao teto amin'ny Stella Marisy kominany Ilaka Est ao anatin'ny distrikny Vatomandry faritra Antsinanana omby miisa roa no novonona natao nofikena amin'ny tampiavanana fampivondrona sy afampafantarana ireo zanaky Ilaka Est mipetraka sy mitady ravinahitra eto Tomasina no tanjona hoy ny filohan'ny fikambana Zamia. Dia zay moa zany etya mampivondrona ny repikambana zay mila ravinahitra aty Tomasina. Zay moa zany dia mizaha koa ny ponina agny Ilaka Est rehefa nisy ny aktivité zay nataony tagny tamin'ny taona 2024 tagny nisy ny fambolena Palmier Royal zay nanoagnana ny mpianatry ny université nisy koa ny journée d'orientation sy ny fambolen-kazo efa natao koa tagny tanjona dia ny hoe fampiravonana fampikambanana ny mpikambana rehetrarehetra sy ny vahoaka ny Ilaka Est monina aketo Tomasina dia agnatin'izay fotoana zay no mbola itondrana ny fanentanana ho an'ny mpikambana jiaby mba handray anjara mavitrika agnatin'ny fikambanana. Ny tanjona angambany dia anoy hatrany ny ezaka efa vitany teo aloha ary iezaka hatrany anatsara ny fitantanana. Eo koa moa zany ny fampivondronanareo mambra eto anivon'ny Tomasina mba hihiditra anatin'ny fikambanana ary fantatsika fa ny fikambanana Zamia zany dia efa ela tokotra ny sanganana ka anisany ijery agnatsara ny ataontsika hoe stati mifehany zay fikambanana zay mba handraisany rehetra anjara mba hisitrahany le mpikambana ny asa sosialy zay tokony hisitrahany. Tonga niatrika ny lanonana ny ben'ny tanàna ny commune ny Ilaka Est. Faly ny saina raviny fo satria tafahoana tao ny tiasiny manina. Zay zany dia midika fa hoe hiaraka amin'ny fampandrosoana ny commune Ilaka Est ny Zamia dina moa fa zaha iben'ny tanàna ka dia hitako hoe enikaja enimboninaitra tamin'ny fahatongavana eto Tomasina tamin'ny fampiarabana tratry ny taona nataony Zamia ary mino fa dia hitondra ainga vaovao hitondra fampandrosoana ho an'ny commune izay zavatra ny fanapahana sy ny fampiresesahana tao. Anisan'ny fifampiarabana tratra ny taona naresaka indrindra teto Tomasina ny lanonana nataony fikambana zanaka ampelezany Ilaka Est ity noho ny famarony ireo mpanakanto nanafana ny lanonana izay nahitana mpanakanto miisa 10 ka anisan'izany Kayamba tena izy, Rigotsimpoer, Vilinandroy, Onja Tinondia ary Tarkanantenena. Efa misokatra ho an'ireo vehivavy mpandrara eto Tomasina nanomboka ny alarobia 4 Jona lasa teo ny fifananana trophée ampela izay karakarain'ny Baobab Bank Madagasikara. Fifananana izay isafidianana vehivavy mpandrara miisa 5 isaky ny faritra ary misy ny fifananana nasionaly. Misy sokajy 5 samihafa no isafidianana ireo mpandrara andray anjara amin'ny fifananana. Azo findramam-bola tsy misy zanany ho an'ireo mahazo ny larana voalohany amin'ny fifananana ankoatra ny fanomezana hafa. Fanampiana ireo vehivavy ivoatra sy fampiroboroboana ny fandrarana izay ataony no tanjon'ny Baobab Bank Madagasikara amin'ny fifananana trophée ampela.
Ny tena tanjona ao anatin'ny programa ampela dia ny voatra, vohitra ny vehivavy amin'ny alalan'ny fandraharana. Tanjon'ilay trophée aloha dia mampisongadina bebe kokoa ny tantaran'ireo izay tena navita be tao amin'ny activité misy anazy tsirairay. Misy loka lehibe amin'ny farany ho an'ilay grande gagnante ny trophée ampely. Io loka io dia financement à taux zéro. Ny maha spécial anazy dia tsy mandeha irery le financement fa misy accompagnement. Ny dika le accompagnement mety coaching io azony io mety mentoring io ary mety ihany koa izy mahazo formation spéciale ao amin'ny secteur misy anazy. Ireo mahazo loka alohan'izay grande gagnante izay koa dia misy loka hafa. Ny financement ihany koa ny azony fa taux préférentiel indray ny azony ary accompagnement à plus courte durée par rapport amin'ilay grande gagnante zany. Aorianan'izao dia isy ny fandraisana tanana ireo ampela izay mpandraraha ireo dia isy zany ny ambassadeur au niveau an'ny agence sy ny agence eto Tamatave sy ny faritra ato amin'ny faritra Tamatave zany iandraikitra an'ireo mandra-pahatonga an'izay fifaninanana faran'izay azahoanan'ilay loka izay atao tena tsara. Nampafantatra ny fisian'ny fifaninanana trophée ampela sy ny tolotra misy ao amin'ny Baobab Bank Madagasikara teto Tomasina ireo mpikarakara ny alarobia 4 Jona lasa teo. Anova rafitra entina ampitomboana ny fidiram-bola ao amin'ny commune ny Ilaka Est anatin'ny district ny Vatomandry ny Bentanana ankehitriny. Tsy ampy sy manahirana ny fahazahoana ny fanampiana arabola ho an'ny commune avy amin'ny fitoram-panjakana Foibe no antony hoy ny Bentanana afana mametraka fampandrosoana amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa no tanjona amin'ny fampitomboana ny fidiram-bola ho an'ny commune. Manova rafitra tanteraka zany ny commune amin'ny fotoana izao satria maro ny zavatra tsy voatrandraka tao tamin'ny fotoana taloha ka amin'izao fotoana izao moa zany dia hiezaka zany izahay hitrandraka n'izay loharanimbola ahafahana mampandroso ny commune. Zavatra somary sarotra izay zavatra izay kanefa tsy maintsy tratrirana indrindra moa fa rehefa anatin'ny lalàna le izy dia tsy ezahana ka ny commune toko hoe tsy dia nisy loharanimbola loatra ary tsy voatrandraka loatra ihany koa fokotany zara raha manana foto-drafitrasa toy ny sekoly misy koa ny fokotany somary lavitra tsy sesy be na dia anankiray ka aminay zany dia mbola ataoko hoe maro dia maro na ny vovon-drano na ny sekoly na ny hôpitaly dia zavatra mbola mamparary ny vahoaka daholo zany ka zany dia zavatra foto-drafitrasa tsy izy mbola ezahany fiadinan'ny commune ho atsangana daholo rehefa ohatra ka misy ny vola azo anatanterahana an'izay. Misedra olana retantsaha ao amin'ny commune ny Ilaka Est ankehitriny noho ny fisian'ny fambolena fary amina velarantany maro ao an-toerana tetika asa izay nataon'ny fanjakana tsy misy azo atao anefa ireo vokatra fary ireo amin'izao noho ny fatapahan'ny tetika asa tsy vita ny fananganana usine saika anodinina ireo fary tsy misy tany ambolena vokatra hafa toy ny vary sy katsaka ireo tantsaha fa feno fary ny tany manao antsoavo ijerena io toe-javatra io ny Bentanana ny Ilaka Est. Ny vokatra mampalaza ny commune ny Ilaka Est dia ny fambolena katsaka, ny fambolem-bary ary misy koa ny vokatra ohatran'ny kanelina sy ny sisa fa ny zavatra olana kely fotsiny zany dia nisy ny tetikasa fambolena fary izay nirahana tamin'ny fiariana ka iny zavatra iny zany miteraka somary fahavoazana kely ho an'ny tantsaha satria ny toerana rehetrarehetra izay nambolena dia natao ny fary io nisy fampantenana hoe atao ny usine kanefa moa amin'izao fotoana izao tsy tanteraka le usine ny fary tsy hay natao anazy alana nefa le zavatra nindramam-bola tany amin'ny banky ka zany zavatra zany zany mba tiakonay mba antsoava amin'ny fanjakana hoe mba jerena kely le tantsaha satria tokony toerana andeha ambolena katsaka le izy lasa tavela ao anatin'io fary io ny tany izay tokony ambolena katsaka. Manana toerana lehibe amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny faritra Antsinanana tao anatin'ny 5 taona lasa ary mbola voatazo ny gouvernoura ny faritra Antsinanana mpisolo-toerana Andriamatoa Andry Rakotovao izany ankehitriny. Voafidy filoha lefitra misarana ny tontolo iainana, ny rano, ny angovo ary ny toetrandro sy ny toetany
eo nivony fikambanany ireo faritra amin'ny teny manontolona amin'ny ampahany teny frantsay na AIRF ny gouvernoura ny faritra antsanana mpisolotoerana ankehitriny nandritra ny fivoriam-be ny AIRF izay natao tao Lyon France ny zoma 4 Jona 2024 lasa teo ahatra 3 taona ny afepitaona fiasana dia ny taona 2024 hatramin'ny volana Jona 2024 raha toa ka filoha lefitra ny sanany tanora sy ny kolotsaina ary fizaram-baovao ny toerana nisy ny faritra antsinanana teo aloha hakana trekefa hitantanana ny faritra antsinanana eo amin'ny fampandrosoana no tanjona hitantanana ny fikambanana hoy ny tompon'andraikitra ny faritra antsinanana. Anisany zava-dehibe ho antsika anatin'ny faritra antsinanana zay satria matoantsika ny fidina collectivité iraisam-pirenena valim-potoana zay dia manana ny toerana misy anazy ny faritra antsinanana eo amin'ny sendra iraisam-pirenena somary sentier ngezangeza le sanina io ao anatin'izay tsika miezaka mandraitra kefa miezaka mampivoatra ihany koa ny fahalalana dia igny no hititsika ihany koa mitondra kefa mandeha ty amintsika ty amin'ny faritra antsinanana. Nahatra 4 andro ny fivoriam-be ny AIRF izay natao tao Lyon France izay ny farana ny sabotsy 7 Jona lasa teo. Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro izay miteraka vokatra tsy maro amin'ny tontolo iainana dia nanatanteraka atrikasa fankan-kevitra niarahana tamin'ireo solon-tenany ankizy teto Omby-Miarina faharoa ato amin'ny distrika ny Mananjary faritra Vatovavy ny Save the Children izay tafiditra ao anatin'ilay hetsika campagne Génération Hope. Zava-dehibe ny hevitry ny ankizy ka antony nanatanterahany Save the Children ity atrikasa fankan-kevitra ity iainona ny etaeta sy ny hevitra avy amin'izy ireo mba hahafahan'ny ankizy rehetra miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Amin'ny Save the Children dia zava-dehibe ny hevitry ny ankizy sy ny fijerena manokana momba ny ankizy. Amin'izao fotoana izao dia raha maro raha rehetrarehetra mahafantatra fa miatrika olana goavana sy miatrika zava-manahirana izao tontolo izao momba ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia ao anatin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay dia maka isika ny hevitra avy amin'ny tanora nisy tanora 12 menada eo ankizy 12 menada manodididina eo amin'ny 12 taona izy ireo dia ireo ankizy ireo no omena malalaka aneo hevitra ahoana moa zany fahafantaran'zareo hoe inona no atao hoe fiovaovan'ny toetrandro ahoana ny fiainan'zareo an'izany inona ny zavatra tsapan'zareo makasika an'izay le fiovaovan'ny toetrandro izay haravina ireo hevitra azo amin'izany hoentina manao adisika eo anivon'ny rafitra mpanapa-kevitra. Ny hevitra rehetrarehetra voaravina ao anatin'izao hetsika androany izao dia hoentina anatanterahana adisika voalohany indrindra aloha etỳ fotony amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga na ny tompon'andraikitra ara-drazana zany na ny tompon'andraikitra ara-panjakana dia miakatra maka amin'ny sehatry ny distrika sehatry ny faritra ary indrindrandrindra hoentina ho amin'ireo rafitra mpanapa-kevitra eto anivon'ny firenena dia any amin'ny solombavambahoaka hatrany amin'ny primature any. No tanterahana ny alarobia 4 Jona teo ity atrikasa fankan-kevitra ity. Anisan'ny tantsorika tanterahany ONG ny tanitsika ny toana ho an'ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly toy ny fanomezana toromarika amin'ny fikarakarana sakafo ara-pahasalamana sy ny fanaovana jardin. Zava-dehibe loatra mantsy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana izay manampy ny ankizy hatsilo saina ka antony anaovany tetikasa tantsorika izao. Nisy moa ny hetsika manokana nanamariana ny andro ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly ny herinandro lasa teo. Marina manokana ny andro ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly mba anamafisana dia ny dia misy am-pampianarana fa zava-dehibe ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana antony fandrosoana antony fodiny ara-tsaina ary ahafahan'izy ireo manatratra ny tanjony izay tiany atao rehefa lehibe ahafahan'izy ireo ihany koa mampita sady miafatra fototra mahakasika ny fanjarian-tsakafo eny anivon'ny tokantranony any amin'ny ray aman-dreniny ary tsika moa zany le manana
zaridaina an-tsekoly fianarana fanaovana pratika ny resaka fanjarian-tsakafo dia iny no ampitana any amin'ny ray aman-dreniny ahafahan'izy ireo zany misitraka ny sakafo ara-pahasalamana dia ny aty amin'ny an-tsekoly. Amin'ny alalan'ny sekoly araka izany no hitondrany tetikasa ny fampianarana ny teknika ampambolena. Dia ny zavatra ianaranao dia fanajarena ny tany, fanaovana zezika biolojika, fanaovana alavadimboly, dia fanaovana fambolena mifanaraka amin'ny fivoaran'ny toetr'andro. Ny tanjona amin'io CEP io dia na koa hoe sekoly dia ponina misakafo ara-pahasalamana, manana vokatra ampy afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetr'andro ary manana fahaleovantena ara-tsakafo. No tanterahana tao tsy atosika sy tsara vary ny fanamariana ny andron'ny fanjarian-tsakafo an-tsekoly ny herinandro lasa teo. Fotoam-pivavahana ny arahan'ireo mpino silamo teto Mananjary no nisantaran'izy ireo ny Eid al-Adha na fetin'ny sorona izay fety lehibe eo amin'ny mpino silamo tanterahina aorian'ny fivahinianana masina any Lamek. Famerenana ny fomba mampanao nataon'ny mpaminany Ibrahima tamin'izany fotoana izany ny Eid al-Adha tamin'ny nanaovan'ny sorona ny zanany lahy Ismaël ka mbola ankalazaina hatramin'izao amin'ny alalan'ny fanaovana sorona biby toy ny ondry sy omby. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. يدي فارمرا بني بن إسلام ريتشا من إلى مدغشقر من إلى تاني فإنجين ريت منانزاري فتشفتباف نجاج زو عيد الأضحى زو هذه ميرارني في راديان سواريتشا إذا منارك زو تلفزيون زو لأن جون مثلا بيانجو نيافا كون في الإسلام ريتشا على كان نزاتيني خطيبتيو عند الأضحى زانوي فيتني سنة عندنا كراي زي فمدوما نني فمنون توني فمن إبراهيم عليه السلام أريان كو فمن محمد صلى الله عليه وسلم زي نسني فيتلي بي atuna tani funa Islam zani atana funa Islam zani msifit anakuwa zai natawa audieni funa Ramadan voalohany dia ny faharoa audieni ny fanatanterana ny fivainena masina izay isan'ireo anjy lehibe atao anatin'ny fona Islam. Resataka mahakasika ny mpaminany Ibrahima sy ny zanakany Ismaila dia nisantara anankiray izay voarakitra anatin'ny Baiboly ihany koa izy io dia voarakitra anatin'ny Korany. Rehefa novidiny Allah subhanahu wa ta'ala ilay nahary mpaminantsika Ibrahim hanao sorona ny zanakany dia nalefa n'ilay nahary hosorona izany sorona izany ny ondry na ny biby. Izay mahatonga ny mpino Islam rehefa tonga ny Eid al-Adha tahaka izao dia manatanteraka ireny sorona ireny mamonomby na mamombegny. Fahasoavana araka izany no azon'ny mpino Silamo iray rehefa manao sorona biby amin'ny andron'ny Eid al-Adha toy izao raha ny fanazavana hatrany. Mpianatra miisa 520 indray no navoaka ny Centre Best sy Excellent ny asabotsy lasa teo iny. Mpianatra mpiofana ny teny frantsay sy anglais ary ny informatique no indray navoaka ka nosalorana ny anarana hoe kintana. Fahombiazana tanteraka no azony Centre Excellent, Centre Best androany mpianatra misa 520 no nivoaka. Midika fa fandresena zany ho an'ny Centre Best sy Centre Excellent. Ny centre de formation linguistique Best sy Excellent dia miavaka amin'ny rehetra satria misehatra ihany koa amin'ny resaka orientation professionnelle ny Centre Best sy ny Centre Excellent. Eto dia manentantsika sahady satria efa misehatra à l'échelle internationale ny Centre Best amizao izay afaka sahady hanomeantsika ny certificat international. Dignan'izay raha mianatra ao amin'ny Best ianao dia mahazo certificat anankitelo, dia ny certificat A2, certificat B1 ary ny certificat international. Oh Lord, thank you. Thanks also to the best centers. Best is the best centers on the entire island of Madagascar. Best has shaped me into and who I am today. It was only for 2 months and here we are. So learn at the best because it is the best of the best. Bye. On connaît déjà ce qui vaut le centre excellent quand il s'agit de l'enseignement du français. C'est un centre qui a une compétence particulière dans l'enseignement des langues étrangères. J'ai choisi le centre excellent car je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. 2 mois seulement d'apprentissage là-bas m'ont suffi pour pouvoir parler en français.
Donc ne vous éloignez pas, les chantres excellents si vous voulez apprendre les français. Excellent, toujours excellent. Merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Aurélie, je suis une élève de BEST. Aujourd'hui c'est un grand succès pour le centre BEST. Nous avons passé une soirée très mémorable pour démontrer notre capacité linguistique que BEST nous a fait acquérir durant 2 mois. Enfin, nous voilà les étoiles. Nous allons interceller de jour en nuit, partout où nous allons. Ne cherchez pas d'autres centres où aller étudier la langue française. BEST est là pour vous. Venez au BEST si vous voulez être fort en français. Merci. Ny centre best sy excellent dia hitanao eo an-tanambao akaiky ny Garazy Abdolo sy eny amin'ny EPP Andaboly ary eny Akenta avaratsy ny Birao Fokotany. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ihany koa ny eto amin'ny fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy fandrosoana ny vahinjafy atsimo andrefana ny 5 Jiona 2024 teo. Hetsika fampirantiana ary trano heva ny rana amin'ny rapisehatra amin'ny ady amin'ny fanimbana ny tontolo iainana ny teto Ankilitsoafilira. Misy ihany koa ny fitsidiana sy ady hevitra ho famahana olana mahakasika ity ivotoerana fanodinana fako eto Boriha Belalanda izay tafiditra ao anatin'izao fankalazaina izao. Tena lalana nitorana azy zany dia ny fandalovan'ny andriamatoa ministra teto tamin'ny diany talohan'ny farany dia nisy ny afatra napetrana izay mahakasika mety CSVD na ny amin'ny atao hoe fitantanana ny fako eto amin'ny commune urbaine Antiliara. Ka izay zavatra izay zany dia efa nijerena tamin'ny mpiara-monidinantoka ny PDF sy ny mpitantana ny centre ity mba hitadiavana ny atao hoe vahaolona maritra hitadiavana ampidonana ny fitoerana ity. Araka ny fantatra avy amin'ny orinasa Tolihary Environnement izay mitantana ity ivitoerana ity dia mikatso ity ivitoerana fanodinana fako ka tokony hitadiavana vahaolana tsy tonga aty mantsy ireo fako raofina ao Toliara andrenivohitra fa arina ao Toliara ihany raha ny fantatra. Misy blocage, tena misy blocage tokoa zahay ato amin'ny Tolihary mitantana n'ity chambre de tri ity. Raha roa avao blocage-nay ato, tsy maro, roa avao. Raiky fako le matière première haodiny zao tsy avy atoy, faharoa le subvention tokony homeny commune Tolihary ahafahany mikarama le triage tsy avy. Donc zahay raha roa zay zany nahatonga ty activité ty tsy mandeha. Tsika angamba mety tseto mahita hoe vangombo tokoa fapotsika amin'ny centre ville ao ary mety mahita vatany tsika iny misy camion ben'ny commune mandeha fako fa tsy avy atoy nefa ny camion ben iny tsika samy mahalala angamba samy mipetraka amin'ny quartier tsika io samy mahay hoe mahia andehanany camion ben io. Ny sasany moa mandeha Bajokobory, ny sasany mandeha mba Mahavatsy, hatao ino hanotora tany. Donc karazana transfert de déchets zany no atao satria déchets baka bazary alefa amin'ny quartier any. Donc tsy hitako zany hoe ino ny tena raha ny tena fandehan'izay asa zay. Nanolotra vahaolana teo anivon'ny orinasa Tolihary Environnement mba hampandehanana ity ivitoerana fanodinana fako fa saingy mbola handalo fivoriana filan-kevitra munisipaly izany. Fa misy solution zany nomenay andreo. Ateronareo asanay io déchet io fa araka le resaky tety misy 30% la tsy diso aho anatin'ny déchet ao fasika avao. Ary fanotora-tany zao la tsy diso aho tsy fako mihitsy ro hanotora-tany fa fasika io. Ateronareo heky aloha le déchet nareo trievanay déchet io alanay déchet manahiranay tany ilanareo havilinareo hanotoranareo tany ambalikany io amianay nareo. Solo tena 10 mianadahy avy ato amin'ny centre socio-culturel Andabizy Toliara ambonivohitra no niroso amin'ny sakramentin'ny fankaherezana ny alahady 9 Jiona 2024 teo alahady ny Pentecote. Izy mianadahy ireto dia isan'ireo ankizy misitraka fiofanana sy fanabeazana ara-panahy ato amin'ity ivitoerana ity. Activité spirituelle reto zany manangona manokana amin'ity anjanjoany ity anjon'ny Pentecote ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy tamin'ny Maria tao amin'ny Senakla. Ka misy tena efatsy zany lehilahy
izay roso amin'ny sakramenta ny fankahireza amin'anjanjoaly etya misy ampela raiky izany hoe 10 zany nivokatra tamin'ity taona itya amin'ny confirmation zany hoe irahina mitoro vaovao mafaly rozy amin'ny matio toko fahavalambiny folo andiny faharoapolo mandehana ianareo amin'izao tontolo zao mitoriana vaovao mafaly ataovy tonga mpianatsy ny firenenjehetra de manaraka an'izay ihany koa tonga amin'ity centre toy de misahana manokana ireo hajaha izay ataoko hoe tsy manana fahafahana iroso amin'ny atao hoe dinga piofanana dinga piainana na ara-panahy na ara-batana de toy centre socio-culturel toy zany manamaivana ny raha zay manampanjozy amin'ny raha iabiaby satria ny antony namorona ny père Jean Baptiste Berthier de hoe be ny vokatra fanipijinja ny vitsy hitantsika zay ao amin'ny Matio toko fahasivy andiny fafito amby telopolo ka izany hoe maro zany ankizy etoa haja maro bibiky tsy misy mpikarakara dia natao manokana ty centre tia ikarakarany reno ajareo mba ho avy ny firenena sy ny fianakavia amin'ny toera iabiaby misy azy zay zany ty antony ijoroany ty centre toy manjaky ty Anjoany ka hoy Jesoa hoe tsy tonga de andrava fa tonga natanteraky ententsika ty toera toy efa miezaky avao koa magnatsara tsy kelikely satria hezaky arahimbavaky satria milioka toko voalohany andiny fafito amby telopolo mana hoe tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao raha entina mbavaky raha iabiaby eo misy manantena ny finoana ao anatin'ny fanantenana am'izao taojobily ny fanantenana zao dia arosy manokany handray anjara amin'ny pèlerinage izay hataony efatry amby folo jiona 5 sy 10 izao ihany koa ny avy ato amin'ity toerana fiofanana sy fanabeazana tanora eto Andabizy eto avao koa fa manjay fivolagna avao satria araroty avao mampiseany reto mpanao journaliste retya mamagivangy an'ity centre sociaux retya amin'ny 14 jona amin'ny 14 jona de misy natao hoe pèlerinage fiombonana amin'ny diocèse Ray Manontolo atao any Antsanaloka amin'ny katedraly de misy ny équipe centre ihany koa mandray anjara manokana eo parraine sy ireo marraine ary ireo pretra angady sy ny vy nahitana an'ity toera mpihofanana itya mpihofanany reto tanora ho avy ny fiangonana ho avy ny firenena fa indrindra ny fianakaviana ao anatin'ny fanomanana ny fety ny fahaleovam-pirenena malagasy ny 9 jiona 5 izao ny sefokotany mahavatsy faharoa noravana sainam-pirenena malagasy ny birao sy ny efitrano iasan'ny sefokotany entalana ihany koa ny mponina ato mahavatsy faharoa mba hametaka sainam-pirenena malagasy isan-tokantrano amin'izao ankatroky ny 5 taona nahazahoantsika fahaleovan-tena izao dia tsy nataoko ambanin-javatry ny nandoko sy nanasoa ny birao fokotany izay misy ahy ary amin'izao faninanana poliara malio zao dia nanentana ahy ny kolokolo sy ny karakara izao fandokoana birao fokotany zao dia manamboatra n'ity plafond ty koa zaho ho vita soa ity birao fokotany izay misy ahy ty koantsika vahoaka ato amin'ny fokotany mahavatsy de esta dia manentana anareo ny tenako mba hanadio ny fokotanitsika mba handray anjara amin'ny fanadiovana satria misy faninanana toliara malio eto amin'ny faritra Antsimo Andrefana ka manentana anareo vahoaka aho mba tsy hampijiajia rano amin'ny pavé tsy hanarinary fako amin'ny toerana izay tsy azo anaria fako fa angonitsika ny fakotsika ihaliatsika lavaky ao anatin'ny lakoro misy atsika manentana anareo vahoaka iabiaby ato amin'ny fokotany mahavatsy de esta koa ny tenako mba hanangana ny sainam-pirenena amin'izao akatroky 5 taona nahazahoantsika fahaleovan-tena zao asiatsika sainam-pirenena iabiaby ny tokantranontsika tsirairay avy mba ho mariky ny fahazahoantsika ny fahaleovan-tena tatra arabola fanomanana ny festival 9e édition sy fanatsarana ny fitsipika anatiny ary fampafantarana ny fijoroan'ny collège des cadres Vezo no fandaharam-potoana nandritra ny fivoriam-be nataony fikambanandrazana vavea ny sabotsy 7 jiona 2024 teo notariny bureau national vave sy ny filoham-panorona Assemblée générale, l'Assemblée générale Yabiabi, et misy ny tatitra arakasa, tatitra arabola, ny fanovana sy ny fanatsarana, tsy fanovana fanatsarana ny sady na statut sy ny fitsipika anaty ny règlement intérieur. Dia misy moa samy hafa raha misy fiainam-pikambana tokony atao
dia atao zay fialaresaka samihafa zay zany tena hoe ordre du jour fa laha ny hita raha natao teo zany samy nanome fankatoavana iaby amin'ny fanovà zay natao fanatsara zay natao mpikama iaby iaby manombo koa zany dia manan-kery ireny fanovana natao reny aboaka amin'ny fomba ofisialy indray koa na ny sata na ny règlement intérieur sahala amin'izay koa moa ny asa fisahany manaraka misy projet manaraka koa atao zay tanteraha mandritry ny 2025 etsika goavana miandry ny fikambanana ny fanomanana ny festival 9e édition amin'ny volana oktobra 2024 izao tao anatin'ny le samihafa ny resaha tao dia le resaka fankalazana indray mandeha ny festival 9e édition na andiany fahasivy matoa hoe misy andiany fahasivy fa misy valo taloha-tany ka atao zay amin'ny mois d'octobre zay moa ny fotoafanaovana azy ny fotoafana novembre zay mbo hikahihatsika ny olo iabiaby hanentanantsika ny mpikama iabiaby vezo ray manontolo fa na ireo foko hafa aza miara-monina amintsika eto tiliara kahihy aby ireo mpiaran-kalaza satria kolotsaina tsy any vezo avao fa kolotsainy foko iaby no harangarangatsika eto Antsimandrefana ka dia ho avy zay ary vitatsika eto amin'ny firenena. Notanterana ny herinandro lasa tao ny fandraisana ny mpianatra ny université vaovao ho an'ny fikambanan'ny mpianatra tanora avy any Matatana Vohipeny izay fandrombona ny zanaky ny faritra. Nisy ny karavala ndraisan'ireo mpianatra nanodidina ny université Andrainjato. Niaraka tamin'izay ihany koa ny fanomezana tsodrano ho an'ireo mpianatra. Ny tanjona fanehoana firaisan-kina sy fankatiavana raha ny fanazavana. Fikambanan'ny zanaky Matatana avy any Vohipeny. Reo zanaky Matatana mianatra eto université ny fianarasoa miainga avy amin'ny Vohipeny zay ny fikambanana. Eto zany dia magnentana andreo mbola tsy agnatiny satria hoy izao hoe raha misy ny fikambanana matanjaka indrindra ao Matatana dia ty fikambanana Antemoro izy ty laha ty Vohipeny mety mbonina Antemoro neny avaratra. Dia zao zany zay Antemoro zay zanaky Matatana zay maneho an'izay fikambanana iray ity anivon'ny université zay ny tanjony ny carnaval. Dia tokoa zany dia magnentana andreo mbola tsy mikambana satria hoe rasina ambady vala ndao ikambana satria atambatra sika gnery izy eo ny fifankatiavana amin'io masamy zanaky Matatana. Ny andronany moa zany fanamariana ny firaisan-kina ny mpianatra indrindra zay mpianatra zay andeha andrato fianarana tia fianaratsoa nefa tsy vitany hoe mandrato fianarana ihany koa eo ny fiarahamonina izay misy aminay any faritry Matatana dia fifankatiavana zany firaisana ary fanehoana ny fifankatiavana maharay anay dia izay firaisana zay nefa ny tsy misy asiana hetsika tsy misy asiana ny marika na ny fotoana zany iarahana rehetrarehetra mifankahita miaraka sy mifandray amin'izay zavatra zay. Maro ray aman-drenana ampy sy nanatotosany fandraisana ny mpianatra vaovao eny amin'ny université ny Fianaratsoa izay zanaky Matatana avy any Vohipeno. Efa saika simba avokoa ny akamaroan'ny foto-drafitr'asa eto anivon'ny bureau patry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Isan'izany ny profesana eo ihany koa ny tsy fisinitra ny fidiovana raha nambarany solombavambahoaka Seta Rajoelina indrisy ny fandalovany teny toerana. Antony avy ny antso amin'ny tokony hanavaozany foto-drafitr'asa mba ahafahany tompona andraikitra rehetra mamita ny asany. Satria mahita ilay foto-drafitr'asa tena efa simba tanteraka mihitsy na trano fivoahana raha tsy misy nefa misy mpiasa fanjakana maro miasa ato fa na trano fivoahana raha tsy misy atao anatin'ity direction régionale ity izay simba ny trano tena fiasana misy ny brontalesy ny chef de service rehetra tena simba tanteraka mihitsy tokony mila fanavaozana zany fa tia moa zany misy an'ity trano vaovao an'ny tanora ity izay sorako ny tany-paritra vaovao izay mitondra fanavaozana tamin'izay toka hoe fahafantarako azy ngamba ny vola tany am-paosiny no nanamboarany azy mitondra fanavaozana toy izao izay mba ahafahantsika mivory sy manana amina trano misy endrika toy izao zany
dia izay no ampitaina voalohany amin'ny andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hisiana fanatsarana an'ity tranon'ny ministère jeunesse et sport eto Ambatomena ity satria izy tika anisan'ny vakoka ary tena reharehan'ity fianaratsoa ity zany fanatanjahantena izany hatramin'izay fa izao le izy ohatra ny tena latsaka ambany dia ambany satria io ny fotodrafitrasa izay misy araka ny efa nilazaiko teo na ny fitaovana ampiasainao araka efa tapitra siva sy potika daholo dia manao antsoavananao zay andriamatoa ministra hoe tsy manana kianja ahafahana manao fanatanjahantena malalaka fa lasa misy ofany misy sandany ary misy fepetra maro ny fampiasana kianja-panjakana ireo zany zavatra izany dia mila fijerevana akaiky ary ny zavatra izany dia mila fampiasana amin'ny ministera mpitantana mba ahafahana mamana manalefaka ny ahafahan'ireo tanora ireo mampiasa n'ireny fotodrafitrasa izay an'ny fanjakana ireny. Olana eny ny ligue rehetra eto amin'ny fahatra ihany koa ny tsy fananana kianja ahafahana manao fanatanjahantena malalaka. Lasa manofa kianja amin'ny toeran-kafa ireo mpanao fanatanjahantena rehefa manao fanazaran-tena noho tsy fampiana kianja raha ny fanazavana. Fangatahana kianja ara-panatanjahantena izany hoe infrastructure complet ho an'ny fanabeazam-pirenena. Mandritra ny fotoana maro efa ampolo taona maro dia manofa amina kianja privé ny fanaovana fanadinana officiel ara-panatanjahantena eto Fianarantsoa na amin'ny BPC zany na amin'ny BAC ka tena mahalasa sainanay mpanabe ara-panatanjahantena izy io. Maro ny mpanabe ara-panatanjahantena ary miomby na ampy daholo ireo mpanabe sy mpanazatra ara-panatanjahantena zany amin'izao karazana fampita-kevitra ataonay ato amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izao. Tanterana ny herinaratra teo ny famorian'ny solombavamboaka ny Ligue 2020 misy eto ny toerana mba ahafahana manambatra ny hery mba hiveren'ny firaisan-kina mba hisian'ny vokatra hiverenan'ny lasa ho an'ny Fianaratsoa rehefa misy fifaninanana atao. Niteraka disadisa efa ataona ny maro ny tany mitondra ny anarana tany Ambao-Milisy. Efa maro vahoaka nipetraka efa mataona ny maro ary efa nanorona trano. Antony anaovan'ireo mponina fangatana mba ho azy ireo sy soratra amin'ny ity farany ny tany izay any faritra teo aloha raha ny fanazavana. Mety ahitanay zany dia izao ty tany ty dia efa finananay misy efa tamin'ny 20 taona. Misy efa tamin'ny 30 taona maromaro zay nipetraka eto efa manana trano eto daholo mba ho tompony izahay fa tsy mangatakato intsony. Zay zany mba hitanay zay izay mba hivadika aminay mpometo ny tany amin'ny anaranay vita titira ny marinay fangatahana le izy efa misy dingana moa zany napetraka ny andriamatoa député teo hoe zao ny taonareo zao ny taonareo dia anao zay zay zavatra zay nisy an'izany famaritana le tany ny fijerevana le olona mipetraka eto zany isaky le tany dia anaovana fangatahana moa le izy zay alefanay any amin'ny délégué d'arrondissement kosa zay koa ny teniteo mba mahamanao zay izy zavatra taonareo satria izahay no tompon'ny tarana ty tompony raiky tao voalohany efa tsy matarany taonareo dia anahirananay izany mba afahantsika mifanampy zany amin'ny fedivana amin'ny fananatany. Tonga dia natoerana solombavamboaka ny heno sy ny andray ny heta hitan'ireo vahoaka izay entiny indray hanao tatitra amin'ny fitaovam-piverin'ny solombavambahoaka. Ny tanjona hoy izy dia mba ahafahan'ireo vahoaka sitraka ny tany izay efa nipetrahan' izy ireo efa 10 taona mihoatra. Tany anankiray zany Soanierana zany izany parc provincial zany efa tanàna misy fiangonana misy sekoly efa tena tanàna maro toy izay koa tia ataontsika hoe tany Ambao-Milisy ty zay fantatritsika raha tsika mahita zao ny trano joalajoala sy ny rafi-piarahamonina misy atao anatin'ilay fokotany dia izay no iezahana hoe ahoana no ahafahana mamindra n'ireny tany izay efa nimetesan'ny olona ireny ho aminazy mba ho aminazy izay efa mipetraka sy manana trano sy tompon'ny trano io zany ny titre na ny taratasy tany izay efa nimetesan'ny olona tanatina taona maro dia izay no ezaka atao za raha teo moa mitantana ny voamerany eo amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananatany dia veriko fa didy sy andraikitra ny manomboka amin'izany aty amin'ny distrikana voafidy mba ahafahana manity sy manova ny fiainan'ireny olona ireny mba ho hiditra any amin'ny ara-dalàna kokoa ny fisitrahany an'izany zony zany. Ny herinaratra lasa teo ny fidinana fotona ataon'ny solombavamboaka ny eno ny etahitan'ireo vahoaka amin'ny olany fananatany mitondra ny anarana tany Ambao-Milisy teny Ankason-drano.
Efa milomano tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 4 Jona, fankalazana ny 580 taona nahazoana ny fahaleovantena ny faritra Moromania, indrindra ny eto Ambositra renivohitra. Nitoy tamin'ny alalan'ny diabe ny fahaleovantena nandraisan'ireo hery rehetra anjara, indrindra mpiasa-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ny etsim-pankalazana. Diabe izay nifaranana tamin'ny alalan'ny fanatanjahantena ndraisana nisy ny firaisan-kina teo amin'ny mpandray anjara izay tonga mahavitrika tokoa. Natanteraka ny atao hoe diabe ny fahaleovantena tsika teto anivon'ny faritra dia saorana rehetrarehetra satria dia tena nampiseho firaisan-kina tokoa teto amin'ny faritra na ny sivila ny an'ny miaramila ary dia manam-porofo izany fa efa manomboka manome lanja ny atao hoe fetim-pirenena ny aty amin'ny faritra izay saorana ny any amin'ny tonga any ambony nametraka ny toromarika na roso alolo koa izany ty fankalazana ty ka raha zay firosoany alolo izay dia tsapazady ny fahavitriana nasehony taty amin'ny faritra satria raha resahana manokana zany diabe ny fahaleovantena tao andramity dia marobe nandray anjara na ny sivily na ny miaramila. Inga teto atapin'ny vonandry anio 4 Jona tamin'ny valora maraina moa ity diabe ny fahaleovantena ity na makivaky ny tanàna n'Ambositra nitarika izanatrany andriamatoa gouvernoran'ny faritra Moromania ny sekretera jeneraly eo anivon'ny prefektora n'Ambositra ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary teo ihany koa ny solitena andriamatoa Vepanina Aingonambinina. Ao anatin'ny 5 taona indray no hitan'ny tanan'ny vondron'olay fotony na ny VOI Lovatsika ny alina ny alarovana eto Kazomivady ato anatin'ny distrika an'Ambositra. Andraikitra izy ireo ny miaro sy mitantana ny alina eo ihany koa ny fiarovana ireo biby maro samihafa hita ato anatin'ny alana Kazomivady. Ilaina ny fanarenana ity alarovana ity izay miapodika sy ringana hoy ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy aty Moromania. Tanterahina teto ny fanentanana mahakasika ny fitantanana ny ala. Fatatsika moa fa akazo anaty izany dia alarovana nefa dia hita ny fahapotehany ka dia izany no nanavaozana indray ny fanekepan'ny raha-pitantanana amin'ireo VOI ireo ahafahana manarina nyty harem-pirenena ity izay ato amin'ny faritra Moromania. Maro ireo karazam-biby izay mbola hita ato satria dia mbola misy ato ny gidro izay tsy fahita moa raha tsy eto Madagasikara, ato koa ny vorona indrindra fa ireo karazan-kazo izay fanao fanafody isan-karazany ka dia izany no antony namindrahana ny fitantanana moa araky ny politika mpanjakana hoe afindra amin'ny eny fotony amin'ny fandraisana andraikitra sy fandraisana andraikitra mavitrika ny tokony horaisin'ny olona eny fotony. Nisy araka izany ny fifanaovantsy ny vaovao mirakitra ny famindram-pitantanana teo amin'ny VOI Lovaintsika ny alina ny fitalavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy aty Moromania. Natrehandreo solitena ny komuna Rotota voakasiky ny alana Kazomivady dia ny komuna Mbalamanakana sy Ambady Fitorahana ato anatin'ny distrika an'Ambositra. Marina moa fa hatrany amin'ny 3.2 hektara mahery ny velaran'ity ala eto Kazomivady ity izay tafiditra ao anatin'ny alarovana ahitana karazana hazo sy biby maro samihafa.